Eny ary tompo-kilasy tombovavy dia mankasitraka anao ary tonga soa ato anatin'izao fandarana safidy, fandarana manokana izay anasantsika kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna hatrehantsika amin'ny 1 ny volana desambra ho avy io. Amin'ity androany ity dia ny kandida avy eo amin'ny commune Ankadikely Ilafy any amin'ny distrikta Antananarivo Avaradrano no nasain'ny fandarana. Roa ireo kandida namaly ny antsonay andray anjara amin'izao adihevitra izao raha toa ka efa nahazo fanasana avokoa moa ireo kandida enina amin'ny rahalahy mpifaninana amin'izay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay. Nisy anefa ireo tsy afaka tamin'ny ora farany, nisy ihany koa ireo tsy namaly ny antso tsara mare antsika ety am-piandohana izany rehetra izany. Ny kandida voalohany dia Andriamatoa Andriamanganoro George avy amin'ny fifankatiavana ho fampandrosoana laharana voalohany ao anatin'ny pilita tokana. Miarabanao ary mankasitraka anao sahady nanaiky nasain'ny fandarana safidy manokana toko. Ia, miarabanao Andriamatoa faly ary dia misaotra anao tonga nanaiky nandray anao amin'izao tolakandro zao dia izay moa tsy dia anana teny lavambara fa dia misaotra indrindra amin'ny fandraisana. Ya, ny kandidatsika faharoa Andriamatoa Nirina Ramiada Mahefa avy amin'ny antoko Tiako Madagasikara, laharana faharoa ihany koa ao anatin'izany pileta tokana izany. Miarabanao ary mankasitraka anao ihany koa nanaiky nasain'ny fandarana tompoko. Ya, miaraba namana faly, miaraba ny teknisiana, miaraba ny studio Sioka ihany koa, dia mankasitraka anareo amin'ny fanasana. Eny ary ety am-piandohana tsara ihany mampatsiahy fa ity fandarana ity moa dia anatin'ilay tetikasa mahasaky izay vatsiny ny PNUD. Iroso avy hatrany ao anatin'ny adihevitra isika ety am-piandohana ihany koa tsara ny mampafantatra satria ny anaranareo no notononona teo. Omeko fotoana ianareo ampafantatra kokoa ny misimisy an'izany. Iza marina izany kandida Andriamanganoro George izany tompoko. Ia, Andriamanganoro George moa dia eny maro ihany efa nafantatra ny tenako satria efa nitatana izany commune izany ny tenako tamin'ny taona 2014 ka hatramin'ny 2014 ary dia somary nakaina kely varavety indray dia zao eritreritra mbola hivera zao indray raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola tiany vahoaka indray ny tenako mbola hitatana izany commune izany. Ny tenako dia ataontsika hoe tena ponina mihitsy eny Ankadikely eny ary eny misy ny tanin-drazako eny ary dia ngambo efa mbo nanana traikefa ihany tantanana izany commune izany izay no nanekeko indray hitatana indray ny commune Ankadikely. Raha tsy diso atao anatin'ny antoko ianao tamin'izay? Tao anatin'ny antoko tokoa tamin'izany, tao anatin'ny antoko TIM no nitondrako nandritra n'izany efa taona izany. Zao moa safidy indray mba handeha amin'ny Mahaleotena dia ino moa safidiko manokana na tonga izany. Mbola mety hazavaiko amintsika eo ihany raha ohatra ka ilaitsika mba tia fantatra izany hoe ahoana indray nanjary nanapahako hevitra andeha amin'izany Mahaleotena izany. Ny kandida Nirina Ramiada Mahefa natolotry ny antoko Tiako Madagasikara. Iza tokoa izany kandida izany tompoko? Ya, raha fanontaniana Nirina Ramiada Mahefa 10 taona, raika amin'ny 10 ny tena marina, mananjanaka telo mipetraka eo Ankadikely, lehibe teo Ankadikely ihany koa. Isan'ny namelo maso ny antoko Tiako Madagasikara. Io moa nisy tantara teo tenantenany teo somary natoritory ny antoko nisy le fanafoazana sy ny redynamisation natao dia isany nanetsiketsika an'izany ary nanomboka 2021 dia isan'ny nitarika ny COMTIM teo amin'ny commune Ankadikely Ilafy. Azo atao hoe olom-baovao nefa tsy vaovao ihany ao anatin'le sehatra fa eo amin'ny fitantanana angambany azo atao hoe vaovao dia mieritreritra hitondra fomba fijery vaovao sy fomba fiasa vaovao ao anatin'ny fitantanana izany commune. Ya, inona no mety hoe antony natonga anao zany hoe hiditra amin'izany? Mbola tsy nisehatra teo amin'ny fitantanana ny commune izany ianao? Eny tompoko, raha le nambarako teo amin'ny mahazanaky ny tanàna, mahazanaky ny commune ny tena dia mahatsiaro hoe manana didy, manana anjara biriky tokony hoentina amin'ilay fampandrosoana. Eo ihany koa moa fa ahitana le hoe atraiza le commune amin'izao fotoana izao dia efa mieritreritra fa tonga le fotoana mba ahafahana mitondra izay anjara biriky izay. Mankasitraka anareo amin'ny rahalahy, izay ny fampahafantarana. Iroso anatin'ny adihevitra tokoa isika ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana. Amin'izany hoe fampielezan-kevitra izany ny hevitra no ahely ho fantatry ny mpifidy mpanaraka ny kandida tsirairay avy. Hitodika amin'ny kandida Andriamanganoro George manokana manahoana ny programma nasa entiny izany ny kandida amin'ny fifananana ben'ny tanàna izany tompoko.
ia izy io moa izay rehetra mirotsaka dia samy laza avokoa hoe ampandroso nefa tena tonga de hotsoroka avy hatrany ny resaka ny tamin'ny fotoana nitondrako tamin'izany a dia ataontsika hoe mbola somary moramora kokoa satria nisy ny fanampian'ny fanjakana na le atao hoe subvention tao ary manaraka zany a tamin'izany fotoanandro zany mbola ataontsika hoe mbola mora mividim-piainana am'izao fotoana zao efa mitombo ny ponina iny amin'ny faritra kadikely iny efa somary manasatro kely izany hitondran'izany fitantanana izany kanefa tsy ataonay makivy zany akory a satria efa nanolo tena ny tenanay a iverina indray tatana izany commune zany ka raha programma ny tena koa dia hanoy a ny zavatra efa vita teo aloha ary ezaka ihany koa mbola hanatsara izany fitantanana izany satria izay a dia efa manana tetikady maty paika mihitsy a mba hoentina indray a hanatsarana izany fitantana zay nataonay teo aloha zany ka dia vonina ny tenanay topoka ny fitantanan'ny bentanana teo aloha ve sa fa tamin'ny fitantananao zay hoe tamin'ny fitantanako zay kosa aloha tena ataoko mazava tsara tamin'ny fitantanako maro ny fotodrafitrasa zay efa mbona tsangako tena ary tsy de nisy fikolokoloana loatra ary izay ka nanjary potika avokoa dia somary malahelona izany antony zany ary de natonga ny tenako tsy maintsy hiverina indray a satria dia mampalelo mijery an'ireo fotodrafitrasa zay nataontsika hoe nandanina ny volam-bahoaka kanefa dia tsisy fikolokoloana tsisy fikojakojaina ohatra am'izany ataontsika hoe terrain ohatra am'izany reo camion anankitelo zay napetrako tao sy ny sisa marobe zany ny fotodrafitrasa napetrako a toy ny lalana sy isan-karazany kanefa dia izany moa ny zava-nisy a dia tsy maintsy ezaka indray a amerina zany am'lohany ary dia ezaka natsara izany fitantanana izany fa traiza tokoa moa zany commune kadikely lafo zany am'izao tena miratsy mihitsy ve raha oharina tamin'izany fitantananao tamin'ny taona 5 hatramin'ny taona 7 ny olona zay mbo nandalo tena kadikely teny de mba samy nahita ihany zany mba fotodrafitrafa tafatsangana izany anisan'izany ngamba ny avaradrano tamin'izany fotoanandrano tsy mbo nisy nanana zany terrain zany ary mba anisan'ny terrain mbo nanany maizy azy tokoa zany terrain zany 5 raha mandeha am'izany terrain zany am'izao fotoana dia hita potika tokoa izy am'izao fotoana tsy nisy fikojakojana araka lazaiko teo toraka zany ihany koa ny zava-misy tamin'ireo camion anankitelo zay navelako tao a zay mbola niasa tsara tamin'izany fotoanandro zany kanefa dia potika ngamba anankiray sisy zany zao no ataontsika hoe mba mikisakisaka kely ihany ary mino fa tsy sarotra ihany raha izany mbola hotohizana ampiasaina fa tsy maintsy mbola idedavana lalina indray no mbola azahoana camion hafa indray a azahoana manatanteraka ny asa fanadiovana ny anatin'izany commune zany ny fitantanana moa za tsy hanaratsy olona na kely varavety ary nandimby ateo a dia somary mampalelo ihany satria dia somary mitaraindro ampiasa fa na de nikaraman'izy ireo ara dia misy efa mambolana ny sy voaloha ary dia anisan'izany a manjaka tokoa ny kolokolo am'izany commune zany manjaka ny ataontsika hoe tsy tandalana ary dia hita menomenina avokoa reo mpanjifa ao am'izany commune zany manambara fa tsisy tsony zany zavatra mandeha amin'ny tena hitsiny sy ny rariny a izany rehetrarehetra zany de anatin'ny programmako no antsinana zany a raha tafaverina raha sitrapon'Andriamanitra ka tafaverina eny tena ka raha mbola sitraky ny vahoaka dia io mo apetrakitsika amin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra malala zay olona ho tendreny hipetraka am'izany toerana izany nga kosa moa ny terrain tsy efa voafefy izy ao efa voafefy fa zay lazaiko zay gabraraka misy vitako tamboho vato mihitsy vody vato be zay vato mihitsy nanaovako ny terrain zany fa dia potika le izy am'izao fotoana moa dia arak'izay vao lazaiko zay ho an'ny candidat Nirina Ramiada Mahefa resaka fitantanana no tena nifantohan'ny candidat Andriamanganoro George teo ianao isan'ny nambara teo hoe lehibe tao akadikely isan'ny tao anatin'izany fitantanana ny candidat Andriamanganoro George zany fony izy aben'ny tanàna manao ahoana ny programme anasanao amin'ity fifidianana ity tokoa ya ny programme anasa de mifantoka amin'ny zavatra misy tsika tao anatina fotoana lavalava zay a nita tao anatin'le pré-campagne nisy ny tena fitetezana ifotony mihitsy nataon'ny tenanay sy ny ekipa zany niezaka nijery ny zava-misy marina dia tao anatin'ny fampelezan-kevitra ny zana nandravona an'izay ka tsika tsy hiteny zavatra mety tsy ho vita
fa ny zavatra miainga amin'ny réalité sy le tena filan'le vahoaka ny fotony mihitsy na nandrafetana an'izay vinana fampandrosoana hoentina rehefa eo amin'ny fitantanana ny commune zay. Ny somary anomezako tsiny kely ny ray aman-dreny de ny hoe tao anatin'le fitantanana efa teo ary marina ny lesahanao kanefa ny nampalahelo de navotsitra ao le izy fa tokony mba nitohizana. Zay zany ny anankiray mba somary mba nampalahelo satria zao tsika samy malahelo mahita ny toerana misy an'le commune tamin'izany fotoana nefa nanana sehatra afaka tonga de mba nitazona le izy nitazona zay le fampandrosoana zay mba tena hoe aharitra ka zay fotsiny zany tsiaritra ny iny mo fa iny mo safidiny tsirairay le izy araka ny resahako teo mifantoka amin'le zavatra misy le izy. Ny fitantanana de anisany hoe tena programme fototra zany hovoizina rehefa tena mipetraka amin'ny fitantanana le commune tsika. Inona ny voafehy ao anatin'le hoe fitantanana madio araka le voalaza teo zay marina tokoa zany hoe io fitantanan-draharaha amin'ny commune de mampimenimenina olona maro. Zany zany isan'ny vaindohan-draharaha anankiray ny tena ifantohana hoe ahoana ny anatsarana an'izay le fomba fitantanana zay amin'ny lafiny rehetra. Eo zany ny hoe fisafidianana aloha ny olona mpiara-miasa mba olona tena manana an'le zavatra ilaina no miasa amina toerana anankiray. Zao raha mijery tsika ny fitantanana ny commune de lasa sanatria ohatrany hoe mpanera mibetsaka fa tsy tena mandeha amin'ny tokony ho izy le izy. Zany zany ezahana ho jerevana akaiky ahoana ny anamorana ahoana ny anatsarana mba hitovy ny traitement an'le vahoaka rehetrarehetra ao anatin'le commune fa tsy misy atao kilapao. Zany zany isan'ny vaindohan-draharaha ho apetraka raha vao tena tafapetraka amin'ny fitantanana commune. Ohatrany ahoana no ametranany zany satria isan'ny hoe fampandrosoana atainanao le hoe resaka fitantanana n'izany kolikoly fanesorana an'izany mpanera manome tokony vahoaka tokoa ve ianao fa hoe hovahanao zany raha hoe ianao no eo amin'izany toerana ny pentanana zany. Eny tompoko zavatra azo atao le izy ninona moa finiavana ny tsy misy rehefa tena hanova zavatra isika hanatsara zavatra dia mila an'izay le finiavana lehibe zay ary ny tena de isan'ny manana an'izany finiavana sy fahavononana zany hitondran'izay anjara biriky zay ho amin'ny fampandrosoana. Ka eto raha hiteny ny ambangovanginy fotsiny de araka le efa niteneniko teo hoe mba le tena olona tokony ho izy no mipetraka amin'ny tena asa tokony ho ataony. Ezahana zany tsika tsy hiteny hoe androaka piasa ve tsika na abiditra piasa fa ny ao anatiny ezahantsika jerevana na eo amin'ny fametrahana an'ireo rafitra maromaro amin'ny adivana amin'ny kolikoly sy ireo le resaka fomba tsy manjary rehetrarehetra reny ezahanao apetraka eo anivon'ny commune. Ezahana ihany koa nijery fampiofanana raha ilaina ho an'ireo le tena piasa zay tena hita hoe motera mampiodina zany commune zany. Fa inona marina moa zany ny tena hoe filan'ny mponina nareo manao fidina ny fotony amin'izao fampelezan-kevitra izao. Inona ny filan'ny mponina kady kely lafy inona ny olana mitranga eny? Isan'ny zavatra hita zany tao anatin'le fidinana sy le fitetezana an'ireo fokotany 7 reo. Ny tanàna aloha zany zao de tsapa hoe maloto ny tanàna, ny fako tsy voaroaka araka ny tokony ho izy ny toeran'ny fako tsy araka ny tokony ho izy. Zay natonga anay nametraka an'le hoe fitantanana madio sy ara-drariny ny fako. Fitantanana madio de mipetraka miala amin'le resaka ady amin'ny kolikoly to satria isan'ny fototra n'izany zavatra zany hoe na ny amin'ny resaka carburant na ny amin'ny resaka zavatra hafa zany ho dioviny zay. Eo ihany koa le fitantanana ara-drariny misy toerana lasa anariana fako nefa akaiky sekoly akaiky tsena zavatra ohatr'izany zany zavatra tsy azo ekena ao anatin'le izy. Reny hoe ezahana mba handrindra an'izay ao anatin'le fiarahamonina anankiray kely mihitsiny. Zao ohatra ny anelakelam-pasana lasa fanariana fako zavatra tsy tokony izy nefa zany ao anatin'le commune. De zany zavatra rehetra zany ezahantsika ho apetraka isan'ny vaindohan-draharaha zany rehefa tena tafapetraka ao anatin'le fitantanana zany hoe isy ny programme an'asa tonga de maika tsy maintsy fitaina, isy ny atenatenanezaka isy ny lavitrezaka mety mbola voaresakitsika ihany rehefa avy eo satria hoe na io fako ara mety ahitantsika loharano-karena ho an'ireo mponina ao anatin'ny commune. Ho an'ny candidat Andriamanganoro George, ny filan'ny mponina tonga manao ny etaetany eny aminao mandritra ny fidinany fotony inona tena olana sy adraindreo mponina ao amin'ny commune akady kely lafy tompoko? Mazava ho azy fa tatsa avokoa ny akamaroan'ny mponina eny akady kely lafy dia araka ny voalazany rahalahy teo moa hoe io fako io dia azo ahodina ary azo atao tsara ny fanampiana tatsa amin'ny alalan'ny fanodonana izany fako izany satria dia mijaly tokoa ny tatsa eny aminay ary olona sahirana ny akabeazan'ny tatsa eny aminay eny dia tsy maintsy ho jerevana na dia ny fomba ahitana masom-bolo an'izy ireo indrindrindrindra na dia amin'ny alalan'izany fako zany ho fanodonana ny zesika dia efa zava-dehibe amin'ireo tatsa reo zay.
Manaraka zany moa dia araky ny tenen'ny rahalahy tasy manao hoe le loto aloha de tena enjana le izy dia tsy voafetsony manjary miparitaka hatrany anelakelam-pasana sy any anelakelan-trano rehetrarehetra any ary eo ny mbola tena ilana fitaizana eo tsy maintsy anao ezaka mihitsy ny tenanay amin'ny fitazanany olona ary indrindrindrindra fampiarana lalàna zay goragora ialako tsy indrindra amin'ny fitondranam-panjakana foibe satria tsy misy le mandray andraikitra satria zany zavatra zany tsy fandraisana andraikitra zay no anisan'ny tena fototra mahatonga an'izao zavatra gaboraraka misy atao amin'ny firenentsika zao ary dia ny tena mampalelo indrindra aza dia samy manao zay dany kibony olona zay fatany fa mety sisa nataon'ny olona ka na de ataontsika hoe efa sinao magaga fa sina soratra vandravandra ery hoe tsy azo anaovana maloto eo vao maika eo ny olona manao maloto tsy azo anariana fako etsy vao maika eo ny olona manary fako zay ny dika fa efa gaboraraka goragora le zava-misy eto amintsika zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy andraisanay andraikitra any tanana hatrany amin'ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny fiangonana hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra fa ohatrany lasa mpitazapotsiny le vahoaka ka mampalelo ny zava-misy eto amintsika tsy maintsy ilana fanabeazana zany rehetrarehetra zany manaraka zany dia io mo rahantsika malala tsara fa reo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny commune ao dia marina fa mafy mahazo azy tsy misy fijery avy amin'ny fanjakana hoe manahoana moa karaha mampiasa am'izao fotoana zao hoe tsy hoe ny commune any aminay ihany fa ny hatrany ministera sy ny rehetrarehetra atonony ve ny karaha maomena azy reo mba azahoany mifetena tsy hiditra am'izany ataontsika hoe kolokolo na hiditra am'izany ataontsika hoe risoriso zany satria kely de kely ny karamany mba alaitsika sary fotsiny nge hoe raha ny simigy am'izao fotoana 1,250,000 any amin'ny 40,000 isan'andro ke zany ampiny olona iray ve zany ivelaran'ny olona anankiray raha ialan'ny fatrano iarahan'ny ataontsika hoe ny sakafo isan'andro ny raha manana zanaka maro izy mianatra sy ny sisa ka somary lavalava kely le tegna fa tokony samy andinika tsara miainga avy any ambony ny fampandrosoana dia indraindray zay ohatra miteniteny foana aza matahotra nareo fampandroso zay kanefa sarotra ihany tena hitondra izany fampandrosoana zany fa de saingy zao akinona amin'Andriamanitra sisy de zay sisa no hoe mba hananana finoana hoe Andriamanitra no mitantana ary zany ny angaviana indrindra reo mpitondra mpivavahana sy isan-karazany mbola somary tanina idododony mba samy andray andraikitra mba hitaizan'ireo vahoaka zay ataontsika hoe asa efa somary efa jamba zao fiainana efa manano sarotro zao angaka efa samy tsisy mijery tsony tsisy tsony zany hoe fiaraha-mietany zany ampandrosoana ny tanirazana zay ngamba ny tegna fa somary lavalava ina le hoe paikady apetraka zany amin'izay fanadiovana ny tanàna zay akoatra ny hoe fanabeazana ny olona ao anao manokana voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy tezaina ny olona satria za zao raha mijery eny aminay eny dia raha mamafalalana zany ataontsika hoe manodidina mba etaninay manodidina eo satria efa tsy be ny tanàna tsony moa tsy nanana andraikitra tsony tao amin'ny commune de mba manetana ihany na de mpiray tanàna aza hoe andaontsika mba hamafan'ity manodidiny ity mampalelo nefa de zany misy atsasakadiny fotsiny eo arina zay de fa maloto sady indray le toerana ny dika zany de ao am'le fanabeazana ny tokony ilana fanabeazana lehibe mihitsy ny vahoaka am'izao fotoana satria de tena very le kolotsaina malagasy very tanteraka na de ihany fa na de fihavanana ary am'izao fotoana efa manahirana ary avy amin'ny fihavanana io indrindra no tena mahapotika an'le kolotsaitsika ka mahatonga an'izao gaboraraka misy am'izao fotoana zao satria zay le ataon'ny vazaha hoe le modèle vient d'en haut avy any ambony no simba le kolotsaina sy fanabeazana dia manara-davahana any eny daholo hatraty ambany ka ilana tena entitra tsara ilana fanarenana lehibe zany zavatra rehetrarehetra zany zay ngambano fanarenana ohatrany ahoana azo velabelarina eto ve ia ny fanarenana raha zany no miteny tena tonga de voataniko fotsiny ihany resaka de zao za mbo mitako kosa mba hisiny ty le atao hoe fikaonandoam-pireneny ty fa raha izao ny zava-misy eto amintsika dia mihina fasa tena angamba de ifangaro eto ny kosovorona raha izao mifandehany asa samy mahita zany daholo ny vahoaka rehetrarehetra fa za de tena anisany mba mitako mihitsy ny siny fikaonandoam-pirenena miainga avy any ambony indrindra ka hatraty ambany efa ela izy io saingy tsanyreo tatandreo no hoe ahoana no anatanterahana azy tsany le isehony zany zavatra zany satria maro zavatra afenina tsy tiana apotra angambany zay ngambany marina fa commune ny toerana mba hoe andraindrainay
satria tandrazana le toerana de malahelo mijery zava-misy eny amin'ny toerana misy amin'ny teny eny hoe tandrazantena zao ve sisany hoe farany indrindrindrindra le fanabeazana io fanabeazana io a dia rahantsika malala tsara fa somary efa sahirana ny ray aman-dreny sahirana ny mpanabe jereo no mahazo mpanabe antsika inge am'izao fotoana e sahirana ny mpanabe am'izao fotoana any ka tsy mba anisan'ny hoe raisinao zava-dehibe zany fampianarana zany tena mampalahelo zava-misy zany ka le mpianatra rehetra any ambanivohitra kely any a sady efa tsy ampy sakafo sady efa mandeha de tongotra lavitra ndray aman-dreny sahirana amin'ny arabola noety mampianatra sy ny sisa dia izany rehetrarehetra zany de anisan'ny zavatra mampalahelo avokoa zany zavatra zany ka izay nga mahasara mavaly teninao zay enatra ho an'ny candidat nirina nilaza ianao teo efa misy ny asa atenatenany ny lavitrezaka misy kosa nefa ny asa maika inona le tena hoe asa maika zany zao ho an'ny filan'ny commune Kadikely lafo zany ny any maika indrindra aloha zany de le fanatsarana ao na fanatsarana sy fanamorana ireo le asa rehetra endreketan'le commune zay aloha zany tena asa maika mba hoe misy zavatra tonga de tsapan'le vahoaka mivantana zany hoe miatraika any am'le izy raha tsy teny fotsiny a misy olona ifanena aminay manao fidinany fotony reny de mitaraina fa hijery copie de fa misy mangataka 10,000 sy R1 zavatra ohatr'izany zany zavatra tsy rariny zay zavatra zay mila maika de maika zay faharoa manarak'izay a ny fako io koa de misy asa maika koa tsy maintsy atrehana avy hatrany momba anazy io eo fijerevana le aiza daholo lefa décharge misy any commune am'izao a eo ihany koa mbola mifijerevana hoe mbola mety misy ve vahaolana hafa ahafahana manao an'izay le karazana décharge zay na ahafahana avy hatrany mieritreritra le fanodinana satria araka le teneny koa miteraka loharano karena izy io araka le voalaza hoe fako a mety azo avadika sezika io misy a ny eritreritra nefa hiaraka amina mpiara-miombonantoka tsika amina resaka fako ihany anao an'le izy a biogazy misy ihany koa fieritreretana fananganana an'le tetikasa am'izao iarahana amin'ny aty ivelany le izy a fa tsy de tena hoe voatery miankina amin'ny commune mivantana moa fanodinana an'reny plastique reny hivadika akora ho azo ampiasaina ohatrany hoe pavé autobloquant sy ny rehetrarehetra zany zavatra any zany a efa netenatena ezaka fa ny tena maika aloha zany de ahoana ny atsapahan'le vahoaka fa misy mpitondra ao mijery azy marina ary io marina le hoe fanabeazana ilaina fa fanabeazana koa miainga am'le fihetsika ampisehoan'le mpitatana hoe le mpitatana hoe mitondra makany am'izay tokoa de manaraka ho azy le vahoaka tatanina rehefa avy eo zay nga maloha ny tena maika indrindra avy eo moa zany a ho avy ny amin'iny taona hitsidika indra tena tafapetraka raha sitrapon'Andriamanitra tsika de hijery manokana satria zay le resaka teo hoe velaran-tany maro a no iainan'ny tantsapa amboly sy piompo eo amin'ny commune hijery manokana ny fomba fitantanana ny rano satria tam'ity de mampalahelo ny fahatry belanitra iny fa de nijaly rano mahiteny daholo zany ny azy niketsa rehetrarehetra zany zavatra zany amin'ny herintaona tokony mba efa hitan'le olona amin'ny fotoam-pambolena manaraka fa misy zavatra tena miova ao anatin'le andavanandron'le fitadiavany zany zavatra isan'ny tena maika daholo ao anatin'le fitantanana ny commune sy fanarenana an'le commune amin'ny ankapobeny ny fanadihadiana nataonay mpanao gazety eny amin'ny commune Kadikely lafo iny ny resaka famatsiana jiro sy rano ho an'ny rano manokana tamin'ny taona 2024 no efa nisedra olana zany mponina commune Kadikely lafo zany manana vahaolana amin'izany ve ny candidat nirina raha toa ka eo amin'ny toerany be ny tanàna miainga amin'ny zavatra misy tsika marina ny anao fa mifampidiran-drano de mifampiankina na ny rano sy jiro mifampiankina mivantana amin'ny jirama io misy a fakakevitra ataonay am'izao fotoan'izao momba an'reny le taxe sur taxe reny par rapport amin'ny jirama zany fa na izany ary a misy ihany koa le fotodrafitrafy efa mipetraka isaky ny tanàna maromaro eny miaina amin'ny lavadrano ny ankamaroan'le olona le zahana zay efa nanao kely an'izany zao tatoato hoe fanatsarana le fotodrafitrasy efa misy reny mba tena haritra le izy de eo le miverina le fanabeazana mba hikolokolo le zavatra efa misy zany a zavatra efa natomboka ary zany mbola afaka tohizana mba manamaivana le filan'le vahoaka amin'ny ankapobeny ho an'ny candidat Andriamanganoro George manao ahoana zay hoe lafi ny famatsiana herinaratra sy rano ho an'ny mponina zany dia ngamba de ataoko hoe mitovitovy an'ny hevitra rahalahy any ny valiteko am'izay dia ny hoe hiezaka zay zany anitatra ny fanjakany fatsakana eny amin'ny faritra azo anatanterahana zany satria rahantsika malala tsara fa Kadikely zany dia any ana am'izany rovo zany faritra avony eny manano satrotra ihany no azahoana
mitrandraka rano am'izany toerana zany ary irahantsika malala tsara ty mono mety tsy fantatry ny olona indraindray satria rehefa mandeha miteteny fokontany eny zay de samy laza zay zavatra mba mifanitsy amin'ny eritseriny ny olona hoe mba maingavy zay mba ataovy itsy ataovy ry ataovy salan'izao io moa miankina am'le budget fa indraindray ary zay mety mamita bahoaka am'ireny fa tsy maintsy hovotaina fa aza matahotra nareo hoe ho avy ny rano ho avy ny jiro saingy raha ny tena marina de miankina an'le toe-bola ary raha fandrenesana ary am'izao fotoanany hoe hatramin'ny hietra raha le atao hoe IFPB ohatra nokendain'ny fanjakana koa izany aiza zany vola mba hoentiny anatanterahana le foto-drafitrasan'ny commune raha tena heritreritra ny ampandroso marina zay reo filany vahoaka nefa be de be zay alianay rehetrarehetra dia somary ahitana olana avokoa manaiky zany ny candidat Andriamanganoro Saotra eto fa hoe mamita bahoaka sa mamita bahoaka mihitsy indraindray satria misy zavatra mety tsy ho vitan'ny commune de tsy maintsy de ohatrany misy manaiky fotsiny maekena fotsiny le zavatra saingy zay moa de zao nenay dia tsoroko aminao izay dia napetraka ao anaty an'Andriamanitra nenay ny hoe azahoana izany toerana zany iezaka zay mbo tsy hamita bahoaka na kely fa anao zay tratsy ny ainay zay satria za samy laza aminao nge zany hoe jiro sorano zany nge tsy an'ny commune nge ny tokony anatanteraka an'izany fa ny fanjakana zany any Jirama ka za ve de afaka ilaza hoe aza mataotry nareo fa tsy maintsy ho tafaverina amin'ny herinandro ny jiro sy ny rano tsy efa mamita bahoaka ve zany zavatra zany zay le izy zay ka fa ny tena marina dia zao anao ezaka zay mba tratry ny herinay zay mba hitondrana fampandrosoana izany commune zany ary araky ny teniko teo fa anatsara nefa zava-bitanay tany aloha tany dia mamety tokony vahoaka zay fa ampandroso marina izany commune zany candidat Nirina manaiky an'izany hoe mahita vahoaka zany ny mpanao politika ve sa ho an'ny efa ny teo am'le sehatra zay mantsy ny teneko hoe olom-baovao eto am'le sehatra le fitantanana sy le sehatra politika tena politisianina io samy manana le stratégie sy ny filazany zay mety hoe fomba le politika hitondrany le fitantanana fa ho anay manokana de araka le teneko tany am-boalohany miainga amin'ny zava-misy tsika reto ny zavatra misy iainan'le mponina reto ny zavatra andrasany atray zany vitatsika ao anatin'io arak'izay toe-bolan'ny commune atray zany vitatsika ao anatin'le hoe fiarahana miombonantoka am'le 3P ary zay manokana de ezaky ny fantoka ao anatin'io satria ho an'ny commune Katikely marina fa commune ambanivohitra fa maro ihany koa ireo orinasa ngeza be ao anatin'ny commune zay azo irahana miasa tsara amina fanatanterahana tetikasa maromaro zay efa somary azo lezaina hoe identifienay daholo ihany izy ny afahana miara-miasa amina zavatra ohatrany ahoana ka hatreto zany aloha zay zavatra ny tenenina de zay zavatra azo tanterahana ao anatin'ny foezaka antenatenany sy ny lavitra ezaka natsidika reo amin'ny rahalato ihany moa ny resaka teti-bola entina anatanterahana n'izany programme anasa izany ho an'ny candidat Andriamanganoro Saotra manokana manao ahoana tokoa zany hoe resaka budget eo anivon'ny commune zany manao ny fitantanany candidat Andriamanganoro Saotra zany raha hoe eo amin'ny fitantanana tompoko ia raha commune Katikely no jerena dia efa tokony tsy azo lazaina ntsony hoe commune ambanivohitra reny satria raha ny tanànana Katikely zany de efa tanàna mandroso de mandroso tokoa saingy mampalahelo na de efa tamin'ny fotoana nefa ny tantananay raha tamin'izany dia raha nanao évaluation ny ataontsika hoe ny taux de recouvrement mikasika fotsiny ataontsika hoe IFB zany zay dia eo amin'ny 25 à 30% eo zay maximum tafiditra betsaka zany olona tsy contribue zany hoe mandohetra eny amin'ny mpifaritra eny zany rehetrarehetra zany mbola anatin'ny ezaka dododolo zany mba anatsarana indray ny fidiram-bola amin'ny alalan'ny hetra ary maro be reo trano reo zay alako tsiny etona miorina tsy ara-dalàna eny amin'ny faritra eny nefa tokony vola hiditra ho an'ny commune zany rehetrarehetra zany dia raha ireo rehetrarehetra ny voatrandraka dia mino fa dia atanjaka amin'ny budget hoentina anatsarana ny fitantanana izany commune zany torak'izany koa ny fandaminana ny tsena satria rahantsika malala tsara fa ao anatin'ny fahavaratra tsika zao dia vokatra avokoa ny voankazo sy ireo ataontsika hoe zavatra zay amidin'ny olona ary maro io de tena mitombo isan'andro mihitsy
reo mpivarotra reo ary me manomboka manansatrotra na ny lalana ifanenana fa hatrany anaty lalana de manjary misy mpivarotra sisa-karazany tokony isy vola ara-dalàna miditra am'ireny zavatra eny saingy mampalelo an'le izy dia tsy misy ny tena fandraisana andraikitra io le tenko tany ambolohany io fandraisana andraikitra io ihany no tena zava-dehibe io fa nanao inona raha vao tsisy ny fandraisana andraikitra dia ny fanaraha-maso indrindraindrindra fitantanana izany voly zany a dia rariny loatra raha ataontsika hoe tsy voalony karaha-man'ny mpiasa satria gaboraraka raha vao mbola gaboraraka io manjaka tsisy raha vaniny eto amintsika na izy milaza azy hoaka na izy milaza azy iza zany lazaiko anareo kosa zany aloha fa dia tsy maintsy anao ezaka lehibe zay antsinany zany ataontsika hoe tsy nety rehetrarehetra teo amin'ny fitantanana teo somary mamaly kely ny teny rahalahy tasy anana hoe tokony toizanareo le fotoanany tantanana tsy maintsy niato kely aloha ny tenanay azahoana mandinika tsara satria raha nytoizana iny a mety sao de sanatrika vao mainka mibolisatra koa aza mety vao mainka ho ratsiratsy kokoa noho ny zavatra nataonay tany ambolohany aza mety fitantanana tamin'ny faharoa teo fa nakaina kely aloha nandinika kely mihitsy aloha dia zao zany zao a de efa mba misy traikefa sy efa mba maro ny zavatra efa mba hita am'izao zavatra azahoana manitsy am'izay fomba fitantanana eo am'izany commune zany dia zay no natongako somary niato kely aloha nandritra ny fotoana iny zay ngamba no azoko ilazana anao manahoana ny fijerena fiaraha-miasa sa hoe vitan'ny zay hoe volan'ny commune alaina amin'ny hetra ny tsena zany daholo ny fananganana fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana zany tsy maintsy ka io kosa aloha na tiana na tsy tiana tsy de ho araky ny commune loatra zao zavatra hitako amin'ny commune fa za ny amony a de tonga de mahitsitsy a rehefa miteny somary marobe loatra le mpiasan'ny commune ao kanefa raha jerevako le mpiasan'ny commune reto a dia ohatra vao mainka ny lasa tsy de misy andraikitra raisin'izy ireo aza fa de araky ny teny rahalahy tatsy hoe ny sasany lasa manera sisa no ataony any amin'ny commune any ngamba miala tsiny raha somary teny an'izay fa sasa manera sisa no ataony sasany any amin'ny commune any ka izany indrindraindrindra io aloha tsy maintsy voalohany indrindra andraisana andraikitra mikasika ny ady amin'ny kolokolo io zay ny tanjona kosa aloha rehefa mba tonga amin'ny commune ny tena koa de hiady am'izany kolokolo sy fanodikodonam-boly zany de mino fa miampy ny etratrano miampy ny ataontsika hoe volany amin'ny tsena sisa karazany a de mino fa efa mba atanjaka aloha ny commune afaka ataontsika hoe mba hanatanterahana ny fangatahan'ny olona dia ezaka koa moa zay a amin'ny akapobeany mba anatsara voalohany indrindra aloha fitantananao anatiny eo fa ao a dia araka lazaiko anareo hoe betsaka reo mpiasa zay ataontsika hoe asa ataontsika hoe karazana sary-bakoly fotsiny angamba zay no azo ilazana azy ao am'izany commune zany ka tsy maintsy ezana ny manitsy an'izany rehetrarehetra zany a dia zay no mahatonga iteny hoe fanatsarana akapobeany mihitsy tsy maintsy ho jerena aloha tsy maintsy ho jerena vaina avokoa ny zavatra tsy nety rehetrarehetra atao am'izany commune zany ampiana-piasa zany ny candidat Andriamanginoro raha tonga eo tsy maintsy ho jerena aloha fa raha misy kosa mpiasa hita fa tsy mitondra vokatsoa andany volan'ny commune fotsiny ve volam-bahoaka nge ny volan'ny commune tsy anaky an'izany kosa ny tenako aloha fa raha ohatra moa ka hita fa tena samy manany andraiky ny mazava tsara reo mpiasa reo a dia tsy hanena akory ny tenako fa raha misy kosa ny satria tsy kariko ihany ary eniko ihany tonga ihany ny feon'ireo mpiaramonina rehetrarehetra zay atao hoe maro reo mpiasa zay ataontsika hoe mpiasa fantôme fotsiny angany azy lazana azy dia zany tsy maintsy hoe zana kosa ny antsina zany zavatra zany ho an'ny candidat Nirina efa nametraka paikady ve entina ampiakarana ny fandoavan-kehitra sa manao ahoana ny momba izay tompoka eny tompo ny sary ivoaka rehefa mandray le fitantanana antsika de endrika vaovao any hoe misy fomba fiasa vaovao a apetrakitsika eo iny fomba fiasa sy le lamina vaovao apetrakitsika iny a de fa fomba anankiray atsapahan'le olona fa manomboka misy tamberina andraikitra miverina ny aminy ary iny isany mampirisika azy am'izay rehefa aveo a olona tompona andraikitra sy olona mandray anjara ao anatin'le fampiroboropona ny commune zany de mifantoka ihany koa nefa ny ao anatin'le hoe ezahana mifanentana sy mifanabe satria isan'ny loharano mampiodina ny commune le etra araka le resantsika teo fa ahoana moa no ananan'le olona fahavononana raha ohatra ka tsisy endrika sy sorotsorotra akory a hitany fa izy tamberina ho any aminy
ka zay zany za napetraka voalohany misy fomba fiasa misy lamina vaovao apetraka iny a no manentana avetrany miaraka am'le fanentanana sy fampianarana an'le olona sy fampahafantarana anazy le zavatra tokony miandry anazy ao anatin'le fiarahamentana ampandrosoana ny commune. Ianao teo nilaza hoe fiaraha-miasa misy orinasa ve fa nanaiky asa aminao am'izay hoe fampandrosoana an-tanàna zany? Eny tompo misy ary maromaro eo amin'ny commune sa hoe ao anatin'ny commune eny ka olona vony fametanana zany a iara-iasa amin'ny tena rehefa tena tafapetraka ao atria zany nisan'ny voizina mantsiny hoe ohatrany ahoana le olona iarahana iasa rehefa avy eo izy zany mijery kokoa ary isan'ny naharesy lahatra azy le fomba fijery sy le maha olom-baovao ny tena natolotry hoe natokotiko Madagasikara ao anatin'le izy mampime risika sy mampime antoka azy sahady fa tsy hitovy na tsy hijery afa-tsy ny akaikiny indray ohatra fitantanana kaporaraka teo aloha. Resaka fitantanana mpiasa fitantanana mpiasa marina le filazana fa betsaka tokoa le ao fa ho anahy manokana raha fomba fijeriko de ny mpiasa mety hoe amingapingana mety hoe anakatsakana le fampandrosoana sy le drafitra asa tiana apetraka reny kosa angamba aloha tsy afaka iara-iasa amin'ireny eny atompoko miresaka tsy fandriam-pahalemana indray isika amin'izany commune Ankadikely lafo zany mampikaikaika ny mpanara-baovao raha ny fanadihadiana nataony ny mpanao gazety manana paikady ve ny candidat Andriamanganoro George amingorana mihitsy an'izany tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny commune Ankadikely lafo zany tompoko. Ia sotranao tsary ho fantatritsika ary zay moa no tena zava-misy manana ny brigade gendarmerie tsika eo Ankadikely eo ary ny amin'ny commune moa de misy ny police communale manaraka zany ny eny amin'ny fokotany de misy le atao hoe carte mobile izay tokony afaka isahana tsara izany fandriam-pahalemana zany saingy tsy ampy le fanentanana dia voatery zay tsy maintsy nanangana zany atao hoe masovo zany zay anampy an'izy ireo sy anara-maso akaiky izany atao hoe tsy fandriam-pahalemana zay mampikaikaiky an'ny olona tokoa ary misy faritra zay ataontsika hoe faritra mena mihitsy ary zay anaovanay azalambo mihitsy am'izany toerana zany eto moa tsy ho lazaiko eto le toerana akory fa dia efa misy tetika matipaika tsara raha vao tonga ao mihitsy ny tenanay tafaverina somatsara ny toerana dia ataonay lahara-pahamena mikasika an'izany tsy fandriam-pahalemana zany. Ho an'ny candidat Nirina manao ahoana tokoa ny fametranana zany hoe fandriam-pahalemana maharitra eny anivon'ny commune zany? Ny fandriam-pahalemana de fampiankina amin'ny zavatra maro loha izy io eo aloha zao le hoe maizina le tanàna iny zany de efa miteraka anankiray hoe vao miditra elakelan-trano anao noho ny amaizinana de efa mandeha ny endaka madinidinika eo ihany koa ny akamaroany ireny dia le tanora tsy anasa ao anatin'ny commune lasa mirona makany rehefa avy eo zay le teneko hoe fampiankina amin'ny lafiny maromaro le izy fa iny efa misy drafitra asa sy paikady izahana eritreretina ho apetraka ao anatiny eo am'le hoe ahoana ny tokony ijerevana manokana andreo le tanora le nanam-pony reny ahoana ny ijerevana ny famahana ny olona ny jiro an'le faritra zay tena hita fa mamaisy le hoe tena maizina vao manomboka ny amin'ny 5 de efa mandeha ny sinto mahery sy ny endaka madinidinika de zay vao mandrindra kapobeny am'izay ty amin'ny farany araka le ndresahana hoe ina le ravitra efa misy isahana fandriam-pahalemana ao anatin'ny commune zay ny hitondrana anazy rehefa tena tafapetraka eo. Miresaka tanora zay hatrany isika fampananana asa olana eny anivon'ny commune mihitsy zay hoe tanora amidonanam-poana mitarika hatramin'ny fidorohana zava-mahadomelina manana paikady manokana azo velabelarina eto ve ny candidat Andriamanganoro George am'izay sa manao ahoana tompoko? Raha vao ny tanora ny resahana dia anisan'ny zavatra tena manano sarotro izy io satria dia maro tokoa reo tanora zay ataontsika hoe midonanam-poana ary voatarika ny namana any amin'ny zavatra ratsy ny akabeazan'izy ireny ka efa misy tetikady matipaika tsara izay dia hiezaka ihany koa amin'ny alalan'ireo masovo reo anofana reo tanora zay tsy voatery hoe ny lehilahy ihany fa na ny vehivavy aza dia hisitraka izany fanofanana zay ho tanterahanay eny amin'ny commune Ankadikely eny kanefa moa dia commune Ankadikely de misy fokotany 20 eny mety tsy de ahenika loatra an'izany fa de andetsy kelikely zay moa no ilazako eto am'ireo tanora eny amin'ny commune Ankadikely mba hiezaka ihany koa
mba hianatra ikarokaroka satria zany tsy ampy amitsika eto hoe mahagaga nge na ny tanora mbola zazake loatra zao ara de efa amina Facebook sy isan-karazany kanefa tsy mbola zavatra tsara ny jereniny ankizy fa le zavatra ratsy mahaliana azy be de be ihany eo anatin'ny Facebook eo reny le astuce isan-karazany zay tokony mba hosain'le ankizy hoentiny mba hoe mitrandraka zavatra kanefa dia amy zavatra tsy misy dikany le izy ka tsy maintsy zany rehetrarehetra zany zay le lazaiko tsy maintsy ilana fitezana mihitsy eny amy commune eny fa sarotra le izy zay moa dia araky ny teniko teo nanangana ny kianja fakatiavana dia hoe zanay koa ny amerenana zakiandro zany mba verivery diandreo reo tanora reo mba tsy de irona loatra amy zavatra ratsy sy ny zavatra hoe voataritariky ny namana ngamba zay ngamba no azoko amalina azy am'izao fampelezan-kevitra zao iny zany ina ny paikady anentananareo ny tanora andeha hifidy satria raha ny antotanisa ambany de ambany ny tahan'ireo tanora mandatsabato zany amina fifidianana toka dia fampatarana azy ny fatiatoka zay navelany reny ataotsika hoe tsy nandehanany fidy reny de fampafatarana an'ireny tanora reny any amin'ny fokotany maro ny fidiana am'izay am'ty sao de matoritory indray anareo ka zay voanenina rehefa tonga amin'ny fotoana hitantanany zay olona hitondra eo ka ho diso fanantenanao fa tsy araky ny olona eritreretinareo no mety hitatana azy dia zany moa no entinay manentana ny fokotany tsiraray ihany fa de tena marina tokoa fa de tena ambany de ambany tokoa ny taux de participation reo tanora reo magaga le izy inona ny tsapanareo mamparisarisa azy reo am'zany mamparisarisa azy kivy koa le tanora atao tsy hitany ihany fa ny eo ihany no verimberina zay mitondra eo de vao maika latsaka katerena ndray latsaka katerena foana le firenena am'izao fotoana de manjary kivy le tanora hoe ifidy moko ina fa ny eo ihany ny eo ohatran'izay ny eo an-tsain'ireny tanora reny ka zay le mila fanazavana sy fampafatarana azy le hoe andraikitrareo anareo tanora dia tongava mifidy ho an'ny candidat nirina am'izay resaka tanora zay fanampiana ny tanora ina ny paikady entin'ny candidat nirina sy ny antoko team rehefa eo am'izany fitondrana zany indrindra koa moa am'izao fampelezan-kevitra zao manahoana ny fanentanana entinareo am'ireo tanora toka ya voalazanao zay le izy natotry ny antoko team ny tena ny antoko team misy rafitra ary amin'ny antoko misy an'le hoe jeune team isan'ny ainga vaovao anankiray nataitaitran'ireo tanora ao anatin'ny commune no teneniko satria le jeune reo zao de mahasolo tena ny akamaroan'ny fokotany 70 dia ny fanomezana azy fampandraisana andraikitra sady tao anatin'ny pré-campagne hatram'izao fampelezan-kevitra zao de manana anjara toerana ny tanora ao anatin'ny antoko ao commune Kadikely Lafy ary iny de efa manome rispo anazy sady andray an-tanana no avy ary marina le ndresahan'ny zoko teo hoe mahita le tanora fa efa misy olona vaovao fa tsy le neo ihany miverimberina de iny manome rispo anazy ihany koa afahany hiditra lalindalo anatin'le fiainana politika indrindra lefa hoe fandraisana anjara amin'ny fananganana zay le ampitso tsaratsara kokoa hatran'izay ka eo zany le izy de efa miainga ny anay eo ao anatin'izao fampelezan-kevitra de efa mandray anjara ny tanora zao izy de efa manao an'le hoe karazana antotanisa ho an'ireo tanora isaky ny fokotany ahafahana mamaritra sady hoe ohatrotry ny ahoana daholo moa zany ny zavatra afaka hoentina ho an'ireo tanora rehefa tena hoe mandray fitantanana ny commune tsika na eo fanfanana arakasy zany na eo fitadiavana sehatry ny asa ho an'ireo tanora reo mihitsy satria marina le niteneko teo hoe manana orinasa maro ny commune fa mba hifampiresahana amin'izy ireo raha misy ny fampidirana piasa ohatra na ny filana sy ohatra zany de mba niankizy eo amin'ny tanora ao amin'ny commune mba isany mba mahazo tombondany amin'ny zavatra ohatran'izay de eo zany de efa manomboka mandrafitra sady zay le antotanisa zay mety ho paikady ahafahana voalohany aloha mikolokolo an'ireo tanora ireo avy eo ihany koa mba mahita sehatra tsaratsara kokoa eo amin'ny tena lafim-piainana iainany amin'ny andavanandro manomboka aorinan'le tena hoe fandraisana anjara am'izao fifidianana zao am'izao fampelezan-kevitra zao ina ny hitanareo hoe olana eny amin'ny tanora eny tonga manatona anareo mandritra ny fidinana tanora zany de somary simba eny ao anatin'ny fanabeazany satria nahoana betsaka ny tanora no tsy mahatody lavitra amin'ny fianarana
eny tenatenany izy zany de nijanona noho ny antony maro eo moa zany mety hoe antony ara-toekarena eo koa mety hoe antony hafa tena mamparisarisa tsy anoho izay fianaran'izay fa reny zany zao no tena betsaka na izany naty zany nefa reny tanora reny mbola manana le finono le finiavana sy le hoe fanantenana fa raha miampy kely tosika mety mbola afaka manarina sy manatsaratsara ny fiainany ao aoriana zavatra ohatran'izany zany a de efa hita taratra amin'izao le fiarahana miasa amin'le tanora nandritra ny fampelezan-kevitra zao satria tonga de efa heninao avy hatrany ohatrany ahoana le filan'le tanora inona mba zavatra nyrasany ao aoriana kely fa azo tanterahana tokoa ve zavatra azo tanterahana ny anay no tenenina fa tsy teny mihitsy zay hoe aleonareo ka ho atao ohatr'izao daholo rehefa vita io fa arak'le ohatrohatrany ahoana le tanora inona ny zavatra azotsika hoentinao anazy a de mitondra anazy makaiky iny rehefa aveo efa natsidika reo to ihany koa ny resaka hoe ady amin'ny kolikoly manahoana kosa tompoko ny fahavononanareo entina amin'izay hoe fangararany fandaniana amin'izao fampelezan-kevitra izao a ary manahoana ny fahavononana hitondra an'izany hoe mangarahara eo anivon'ny fitantanana ny commune zany raha toka ianao no lany be ny tanàna tompoko. Ia ny anay moa de efa mame ohatra amin'ny vahoaka sy ny mponina kadikely izahay fa izay dia tsy mana-paritaka vola eny fa na dia ny t-shirt ary tsy nanao mihitsy izay tsy nizara vola tamin'ny olona mihitsy izay na ny ariary azy ary azo porofona tsara za zavatra zany dikany a de mba hitaizanay ny olona mba tsy ho zatrany zany ataontsika hoe tezaina amin'ny arabola vao afaka anao zavatra ary indrindraindrindra mba ampianarana ny olona fa tsy ny vola akory ny tondra fampandrosoany eto amintsika fa ny fahendrena ny tena zava-dehibe satria de araky nefa voalazako tany am-boalohany tany fa somary manjaka loatra le gaborara keto manjaka tsy fahatarona an'Andriamanitra zay ny tena marina ka raha vo izay ny manjaka dia manjary sahirana no mitaizany olona sahirana misy na mitaizany olona na mifandray aman'olona raha am'izao fotoana raha vo izany toe tsy fahatarona an'Andriamanitra zany dia manahirana tamin'ny androko dia mora laza ataontsika hoe zay sanatriny zany tsy mpifahavalo akory mpiray tanindrazana ary tena mifankaty tokoa zay fa raha lasany araky ny tegna de tsofinay rano anareo ary raha lasanay de tsofo rano amin'ny fo madio anay fa tamin'ny fotoanany tantanako zany commune zany a tsy mbola tapaka na de ataontsika hoe ndray andro azy mba nametrahanay zany asa zany teo anatrehan'Andriamanitra mivavaka foana zay isan'andro isa-maraina dia hita tokoa fa nitera-bodoka tso tokoa le izy ary dia nampiova tanteraka misy reo mpiara-miasa tao anatin'izany commune zany ary mbola hotoizanay ary ho amafisinay zany rehefa tonga amin'ny fotoana ka andraisanay indray zany commune zany mety azonao ambara ve zany ohatra hoe loaranom-bola na amin'izao fampelezan-kevitra zao raha hoe mandala an'izay fangararana zany ny candidat Andriamanganoro George ny anay moa de le hoe masotsokona zay kely anana no ahiratra teo an-tanana fotsiny anay no natao dia mba reo namana zay mpikambana moa no mifanotoana teo zay dia zay nanatateranay ny propagande teny efa dia io moa ny raha laza gamba nahita fa somary nitsonika kely ny anay le affichage dia efa saika tsy nisy tso fa de mba namandreo ihany andaotsika aingana fa ratsy ty affichage napetraksika ty de andao nao affichage vaovao dia reo namandreo ihany no mifanampy sy mifanoana nametana zany affichage vaovao zany rey momba ny fitantanana ny teti-bola eo anivon'ny commune indray ohatrany ahoana ny anehoanareo ny mangarahara tompoko io tsotra de tsotra io zavatra tena tsy de sarotra angio za sa milaza aminao fa efa taona tantanana tao efa nanana traikefa tsara ny hoe ay ve zao no tena fandehan'ity zavatra ty mahatonga an'le gaboraraka ato am'ty commune ty ary dia marina misy le teny vazaha hoe avany ambony tokotrany ny ohatra satria avany any koa no mahatonga an'izany adalana rehetrarehetra zany avany ambony any daholo mahatonga zany rehetrarehetra zany dia efa tsara fe tsara ny anay am'ty ndray mitoraka ty ary mino fa dia ialako tsindrindra fa tsy sangisangy tsony na ivazivazy am'izany resaka kolokolo azy gaboraraka zay iseo amin'ny commune ao zany fa iova tanteraka ny fomba fitantanana izany commune zany ary indrindraindrindra na de ataontsika hoe reny ataontsika hoe sinizy mialinandro sy isan-karazany reny ezanay mihitsy mba ho fitara-potoana amezanay fahafahapony vahoaka rehetra nakady kely resaka mangarahara ny tiako tenenina na ny vola miditra na ny vola mivoaka vonina ampiseho ampaby maso ny vahoaka amin'izany fandaniana sy ny fampidiram-bola zany ve ny
Iezanay mihitsy a ho afisienao amin'ny communenao mihitsy ny toe-bolan'ny commune ary tena ho ataonay ngeza be mihitsy ngamba ny tableau am'zany ho hitan'ny olona fa zao ny toe-bolan'ny commune satria ho sahiranay ihany zay raha tsy fantatry ny olona akory ny zava-misy eo amin'ny commune ao ka dia nanapa-kevitra fa tsy maintsy ataonay mangarahara tsara fitantanana izany commune zany tamin'ny andro fitantanako zany tsy afenina zany efa voako tam'zany aza voadonandrala satria ny tena somary mbola vaovao tam'zany de ny ambakavaka fa am'izao fotoana araky ny tenko anao efa somary efa vokitraikefa ako a tsy atahotra tsony zavatra iseho fa de efa vonona am'zany ny tenako. Ny candidat Nirina am'izay resaka fangararan'ny fitantanana zany manao ahoana na am'izao fampielezan-kevitra izao na hoe raha toa ka ianao no lany ho ben'ny tanana eto boka. Ya le mangarahara ny fitantanana ny commune zany a io ny ivony fa ny tena ratsa mangaika rehetra reo fokotany 12 reo no tena isan'ny mampiodina le commune reo zany tokony isy fijerevana manokana na eo amin'ny fotodrafitrasa na eo am'le olombelona reo koa no manakaiky indrindra ny vahoaka ao anatin'izay le fitantanana zay ka io lesaka hoe fampisehoana ny mangarahara sy ny hoe fitantanana ny commune madio sy ara-drariny io a de tokony hipakatra ny fokotany ary zany resaka fampahafantarana zany a de reo isam-pokotany reo mpitarika ny fokotany reo mihitsy ny tokony malala an'izay voalohany na ametraka fisazy izy na izy ny tonga de mifampiresaka mivantana amin'ny vahoaka ny fotony eny mampafantatra hoe zao ny zavatra misy a zao ny zavatra misy na le hoe vola miditra na mivoaka na le tokony mba mandetsara resaka fokotany tokony ho fantany hoe mba misy teti-bolodroka zany alefa dia amintsika mifantoka amin'reto zavatra reto kokoa ny atao io zany le teneniko hoe ny olona tsy de ary andalo commune daholo fa apetrakitsika miparitaka hatrany fokotany mihitsy io a de ny any mahafantatra miaingatra amin'le fokotany aloha mahafantatra tsara ny ato anaty filany izy tsy andry aty amin'ny commune zany ny olona raha manontany efa maninona ny zavatra ohatran'izao fa le na le président fokotany ara mahafantatra tsara le zava-misy afaka mampita ihany ko izy rehefa avy eo le vaovao eny am'le vahoaka zay tena tantany eny fotony eny zay zavatra azo apetraka zany am'izao fampielezan-kevitra zao ny candidat Nirina ve mizara t-shirt mizara vola sa manao ahoana tsika de nanao t-shirt tena moa narotsaky ny atokotiko Madagasikara président Ravalomanana naname t-shirt maromaro mihitsy tsy afenina zany dia isan'ny zaraina ho an'le tena pakasitraka reny moa misy mangataka hoe mba souvenir misy koa nefa ny mba endrika mivoaka ao anatin'izy hoe fiaraha-mientana zavatra ilaina zany resaka hoe mizara vola zay de matetika nanomboka tamin'ny pré-campagne mihitsy hatramin'izao de efa nanao fitetezana maro fokotany 12 zany efa mety miverenana foana ary zay ny andalana matetika miala raha maraina zao moa zany eo am'le fandaminana ny ankapobeny mety amin'ny 9 am'y 10 eo vao tena tafiaingy de tafiditra anaty fampielezan-kevitra any tsy afaka atao mijery fotsiny ny ankizy hoentinao fa de mena solon-tsakafo izy na izy ividiananao zavatra direct na izy mba mena hoe ty mba solon-tsakafo tamin'ny atoandro na freanao odrariva amin'ny maha-olombelona zany zavatra ilaina ary zavatra normal be fa tsy mividy zany sa tsy mividy ny filazana zany ny olona no manatona satria resy lahatra ny atokotiko Madagasikara ne vao mijoro de efa be da be manontany be da be no manatony indrindra-ndamina ny ao anatiny mapetraka hoe ahoana no andaminantsika azy a ahafahana misible an'le tena hoe vahoaka rehetrarehetra ao anatin'ny commune ao anatin'ny fokotany 12 ahafahana mandrindra le asa ihany koa mba tena hipakany am'le any fotony le hevitra tiana voizina ao anatiny de izay zavatra rehetra zay no fameno manao ahoana kosa ny fahavononanao aneo ny mangarahara amin'ny fandaniana ny fampidiram-bola eo anivon'ny commune ny candidat Nirina zay le teneniko zay le izy hoe ny zavatra rehetra miodina na miditra na mivoaka ao anatiny io de tsy tokony commune ihany no olon'olona ao anatiny fa nareo fokotany sy ny vahoaka ny fotony mihitsy ary de tokony hafantatra hoe nisy zao ny budget ny commune olanina reto avy ny zavatra rehetrarehetra nandanina an'io reto ny mandeha isaky ny fokotany rehetraretana ho karazana fotodrafitrasa na fampiasam-bola ataony amin'ny fokotany tsirairay tokony ho fantatra ny se fokotany zany zay mba manana valiteny sy manana hevitra voizina le se fokotany rehefa mba manontany reo le olona tantanan'ireo satria reo olo reo tsy ary andalo commune foana hijery fisazy isan'andro na hoe isak'izay mba fotoana andalovany anao zavatra amin'ny commune fa ny anivon'ny fokotany reo ny tena fanerasera akaiky aminazy reo zany efa afaka mamaly efa manana le valiteny manao ahoana kosa ny resaka hoe fampitoviana ny fokotany mba tsy isiny hoe ny fokotany aviko meko tombon-dany raha oharina amin'ny fokotany hafa mandrafitra ny commune raha ho an'ny candidat Nirina marina mihitsy zany satria be da be no miteny am'ireny le fidinany reny
hoe fampelezakevitrinareo mandalo fa rehefa tafapetraka de arak'le voalaza hoe mitovy ihany am'ty zany jerevana manokana mihitsy satria efa mba azo daholo ny atotan-kevitra sy ny atotanisa ilainy manamarika ny filan'ny fokotany tsirairay avy eo zany ny fokotany ray mety tsy manana attente izy mivazaha amina zavatra anankiray hafa fa mety misy zavatra marary anazy ny tena ilainy maika rehefa iny voavahanao tsy izy tsy mety eritreritra zavatra hafa ary fokotany ilany ary efa hita foana zany fa tsy adino aloha le fokotany ao anatin'izay mba misy tetikasa tokony hainga izaka ny fokotany akoatra ny tena hoe filana fototra hitovizan'ny fokotany rehetrarehetra ino ezahana manokana arakaraky le tena hoe lahara-pamehana ny ampirindra'zay ho an'ny candidat Andriamanganoro George manahoana ny fanatsarana n'izay hoe fiara-miasa amin'ny se fokotany zay raha hoe ianao no volany be ny tanàna io tena mbola mila tena fanatsarana be dehibe mihitsiny satria ny amo de mivatana foana rehefa miteny ohatrany ino moa no mahatonga an'izany ataontsika hoe loto be miparitaka any amin'ny fokotany rehetrarehetra any zany dia ny dika zany tsy fandraisana andraikitra ireo tompony andraikitra amin'ny fokotany le izy ary be dehibe ny andraikitra tokony ho raisin'izy ireo torak' zany zao reny fikarakarana ny taratasy-panjakana ao amin'ny commune tamby fotoan'andro dia tsy maintsy nanery mihitsy ny tenako ny hoe aleo mba hiditra ty amin'ny commune satria raha mijery zao ny zavatra hoe mety alana volany amin'ny fokotany any dia tsisy afatsy ny ataontsika hoe fanadiovana asa-pokon'olona angano azo lazana azy kanefa dia ohatra nefa mijanona tanteraka zany am'izao fotoana tsy nisy tsony efa nandritra fotoana maro efa tsy nahatazana tsony hoe ino ny misy fokotany ary mbola manatanteraka zany hoe asa-pokon'olona zany dia raha jerena nefa mivola miditra eo amin'ny fokotany eo dia zay mahita tsara fa misy totra ny tena mampidibolina ny fokotany saingy tsy tonga any amin'ny commune zany dia na ireny ataontsika hoe certificat sy isan-karazany reny ary tsisy miditra tsony satria raha ny tena tokony izy dia takan'ireny ataontsika hoe certificat de résidence certificat de célibat sy ny sisa reny zany dia tokony miditra ho any amin'ny commune zany azaona manatanteraka fototrafitra ary mihina fa mitovy an'izany daholo ny commune rehetrarehetra sainga tsisy miditra zany raha ny marina dia nefa maromaro ny vola raisina any amin'ny fokotany any toy ny ataontsika hoe ny adidy sapatana maromaro izy ireo zay tsy voatanisako eto mampidibola ny fokotany saingy tsy fantatra hoe makaiza mariny reo volo reo ka dia somary ararotiko kely zay fotoana azahoako miteny amin'ny tony onjam-peo tony mba azahoana manetana an'ireo fokotany mba ifampitsinjo ifampijery izany atao hoe fampandrosoana zany fa matetika mibe ny tanàna za tsy miteny hoe za fa zay mibe ny tanàna tonga eo manjary ho sahirana satria de na ny fidiram-bola ary maro nge eritreretra tsara fa mipiasa ao amin'ny commune ao misy hoe any amin'ny 100 mipiasa any araka ny feo gasy raha lara mbo maheno an'izany ka alay fisary an-tsaina karama zany 100 zany fotsiny de efa ho sarotrarotra ihany ary indrindrindrindra zao ny tena somary manararoatra kely azafady indrindra miseho faly manararoatra kely raha maheno an'izany hoe hatramin'ny vola ketra any amin'ny reny trano sisan-karazany reny zany de hanomboka ho alain'ny fanjakany reny zavatra reny ka raha izany tokoa moa ny miatra aiza no teti-bola ho ampiasainy zay ho be ny tanàny eo ina no hitranga tsy zay le mahatonga kiteny hoe lasa manao resaka mamita bahoaka zay satria raha vao tsisy volana eo amin'ny commune ao de ny ataontsika hoe ny teny netona nanaovana fampelezan-kevitra rehetrarehetrany hoe anao an'izao tsika anao an'izao tsika tsisy tanteraka reny raha vao tsisy vola ihany tsy maintsy mibaiko an'izany rehetrarehetra zany ka angamba tsy ho lava teny tsony miseho faly ya amaraparana zay mihitsika miresaka fiaraha-miasa mitodika atao amin'ny candidat Nirina raha miada maefa manokana manahoana ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana foibe raha toka ianao no eo amin'ny toerany be ny tanàna ianao fantatra fa ny atolotry ny atoko tiako Madagasikara ny fanjakana amin'izao fotoana raha malala tarihan'ny filoham-pirenena Andrajoelina manao ahoana ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana foibe tompoko ya ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana marina ilay teneninao teo fa ho isan'ny tafiditra ao anatin'le hoe
tsy mitovy firehana fanjakana ny tena zany natafapetraka amin'ny fitantanana commune zany nefa tsy mahasakana akory satria ny fanampiana tena hoe azo avy amin'ny fanjakana dia mbola maivana aloha hatreto mivoarainy commune mety hoe tsy ahafahana manatanteraka akory zay tena fina mety eritreretina tao fa ny fijerevana manokana zay tena ho endrika fiara-miasa rehefa tena mandray fitantanana angamantsika te hitantsika hoe ahoana fomba hitondrana azy. Ny lokon'ny commune ao am'izao raha antsika malala lokonao ve raha ianao no eo amin'ny toeran'izany? Ny commune zany raha ny tena izy a de ohatran'ny tranom-panjakana rehetra ihany tokony hanana loko hitovizana ary loko neutre tsy manome trasy akory hoe misy firehana amina fitondram-panjakana na amina antoko politika de isan'ny olokotsika zany io rehefa tena tafapetratsika mba hiverina anaraka zay loko maha-bâtiment administratif azy zay. Ho an'ny candidat Andriamanganoro Georges matetika ny eny ambavan'ny olom-pirenena rehefa hoe candidat tsy miankina zany rehefa tonga eo amin'ny toerana hiara-iasa amin'ny fanjakana anao manokana manoana tompoko ny fiara-miasa amin'ny fanjakana fohibe tompoko. Eny tompoko anisany tamin'ny fotoana misy anisany nanenjehana any hoe namadika palitao dia somary efa nahorako moa teny aminay eny hoe eo Andriamanganoro Georges io namadika palitao tamin'ny fotoanandro misy ohatra kely anankiray zay hoentiko amintsika ty vao tafapetraka kely ray volana ny tenako a dia vaky zany barazy ny Belanitra zany mitady lalana traizatraiza satria raha ny vola madidina le fonds propre commune raha mbola vao tao anatin'ny ray volana ny tantanana tsy ho tanteraka zany satria fantatritsika tsara fa barazy lehibe zany tao a Belanitra zany mitady lalana ihany a am'ireo partenaire isan-karazany saingy tsisy nijery moa dia any lalana sisa any azoko natao a dia tsy maintsy nanatona fitondram-panjakana zay nisy teo amin'izany fotoana zany a dia sotran'Andriamanitra lehibe fa dia nitanterahana izy ireo a ampitiavana tokotrany a zany barazy vaky zany isa minitra ny olona mandondonao amin'ny broko ahoana ihany monsieur le maire le barazy hoe ho vitanao sa tsy ho vitanao fa rehefa tsy ho vitanao de miteneny ianao a toy izany raha salofa efa mitady lalana izay dia aman'alina ozy a no misitraka nyny fambolena amin'iny laniera sy Belanitra rehetrarehetra iny ary tena mpamboly lehibe tokoa ny amin'ny faritra rehetrarehetra iny a sahira-tsaina tamin'izany fotoana zany fa raha vao mandondonao ambaravarany reo naman'ireo miotana ny fo kanefa tsy hita zay lalana ho azo ale ny anyhevitra sisa tao aniery azy atao sisa dia tsy maintsy nandondona ny fitondram-panjakana ary dia ny toe-tsain'ny tena koa moa de zao ampandroso a nipetrahako eto fa tsy sanatriny zany a ho feheziny atoko ka dia zay masony vahoaka tsy maintsy tanterahana na hoina de zay no nanjary velona ny resaka hoe mpamadika palitao zany be ny tanàny zany ka tsy mampanina fa ho raisiko ny andraikitra amin'izany zavatra zany raha zay ny eritseretany olona hoe ho ajanona ve le fampandrosoana dia anaja tanteraka an'le atoko ary zay natonga ny safidy a nandeha tamin'ity atoko maly eo teny ty a am'izay mba tsy ho voafehan'izaniza tsy ho voafefehan'izaniza tsony ako a fa ny any tarigetrako fotsiny de zao ampandroso a ny tany razana zay misy anay ka dia zay ngamba ny teniko hitodika farany tamin'ny candidat Nirina raha toka misy foto-dravitra aza zany ataon'ny fanjakana fohibe eny amin'ny commune Kadikely lafy eny de anohina ave zany ny candidat Nirina raha ho be ny tanàna io toka anohatra n'lay tetikasa ve io toerina ny foto-dravitra asany misy sokajy maro isan-karazany atraizany tena anjaran'ny commune atraizany tambara iarahana amin'ny fanjakana fohibe fa eo ny iverenako amin'le resaka fampandrosoana sy le inona moa fampivelarana ny commune amin'ny ankapobeny teo ny zavatra mampandroso zany tsy azo toerina zay aloha zany anankiray tokony hitovizany rehetrarehetra ahoana ny fomba hitondrana an'le izy a sy ny fomba hivoizana azy sy ny fomba natanterahana azy a iny a eny am-pandrasana mahita ny atantsika eny ary amaraparana ny adefitra isika meko 3 minitra avy angamba ianareo mirahalahy hitondrana ny afatra ny tsara ho fantatra ho an'ny ampanaraka mpifidy isika moa mbola ao anatin'ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao ka fotoana izao hitondrana an'izay afatra zay Andriamatoa Andriamanganoro Georges. Eny tompoko tsotra de tsotra ny teniko angambako a hoentiny anetanana ny vahoaka eny Akadikely lafy dia maiza mandinika tsara tsika vahoaka fa raha diso safidy indray tsika mandritra zany 5 taona manaraka zany a dia
anjaratsika mieritreritra tsara so de ho sahirana indray tsika ka dia za tsy miteny hoe ny tenako ny tsy maintsy vidinareo fa de samy mandinika tsara ka dia miraso indrindra ho amin'ny vahoaka ny kady kely ny tenako mba tena ho tanteraka tokoa zany fampandrosoana zay kasain'ny vahoaka sy angatahany vahoaka izany. Ny afatra ho an'ny tanora. Ny afatra ho an'ny tanora dia azo matahotra nareo fa efa ho avy tsy ela raha sitrapon'Andriamanitra ho avy indray ho atao antsika tsara tarehy am'izay terrain zay efa nanjary efa ravaravo reny satria fantatro misy fa ilaina ary raha ilaina azy mbola nitarana azy de hitaritsika any am'ireo faritra maro ka dia matokisy anareo fa dia raha ndray manganoro zao sa tsy hamitaka anareo tompoko. Candidat Nirina Ramiadamaifa. Ya, fanentanana sady fanairana kely tsotsotra no entiko hoe ao anatin'le fanomanana famaraparana fampelezan-kevitra ny mpikarakara fifidianana koa ao anatin'le famaraparanana fikarakarana le fifidianana. Betsaka ny feo mandeha, betsaka ny vaovao eno ao anatina tsy fantomombanana eritreretin'ireo mpikarakara fifidianana tao. Eo ny anairako ny sainy tsirairay avy mihitsy hoe aoka mba samy ho mailo. Mandeha ny fizarazarana zavatra raiso rehefa misy mamme. Reny moa zany de avy aty amintsika ihany reny nosokirina averina aty amintsika ty raiso fa ny safidy azamidy. Zay aloha ny anankiray fanentanana faharoa de ny hoe ty fifidianana manakaiky vahoaka zany io ahafahana tena mba misafidy zay hitondra ny tanàna indray ao anatin'ny 5 taona de aoka zany mba hifanentana mba samy ho tonga maro aloha andray anjara am'izay fifidianana zay. Io moa zany rehefa tena maro tsika ny tonga mifidy sarotsarotra ihany ny ahafahandreo mieritreritra lalao maloto anodina zay mety safiditsika eo. Zay zany fanentanana hoe tongava maro mifidy. Rehefa vita koa ny fifidianana ifanentanana niaro an'izay safidy zay satria zany io ratsy tena tafapetraka any amin'ny tokony ho izy mihitsy ny le vato avy nalatsakintsika iny mbola betsaka mety zavatra afaka iodikodinao anatin'izay. Zay ngamba fanentanana avy aty amiko larana faharoa moa zany dia natotony atoko tiako Madagasikara olona vaovao hitondra fiasa vaovao hitondra fomba fijery vaovao miala am'le efa voalaza teo hoe ny eo ihany ny eo de tsara fotoana fanovanjo ahafahantsika manova. Zay ny anentanana ny tsirairay avy hoe larana faharoa Nirina Ramiadamaifa atolotony atoko tiako Madagasikara toana vovonana firaisakina fidina numéro 2. Manana afatra ho an'ny tanora manokana ve ny candidat Nirina? Ya, ho an'ny tanora nakady kely indrindra moa ny tanora mpiray-sehatra ao anatin'ny antoko de efa fotoana zao ahafahana mandray andraikitra. Ampirisihana ho an'izay efa mandray anoy an'izany ary fanentana ho an'ny tanora rehetrarehetra ihany koa. Ny tokony mena de le hoe mba le tanora afaka hanomana sy hanangana ho avy tsaratsara no tanjona rehefa teo amin'ny fiaraha-miasa. Tokony mena an'le tanora zany fa hijery manokana. Io moa tsy ny tanora ihany fa be antitra koa anatin'ny commune, misy ny Kilemaino, misy ny Simbanao fa ho jerevana miaraka daholo zany fa ny tanora no mena tokony bebe kokoa mba ahafahany manomana le ho avy ahafahany manana rapitso tsaratsara kokoa ohatrany. Eny ary mankasitraka anareo miralana naiky nasainy ny fandaharana safidy manokana tamin'ity androany ity ny candidat Andriamanganoro George moa avy amin'ny tsy miankina fifankatiavana ho fampandrosoana alarana voalohany anatin'ny bilda tokana eo ihany koa ny candidat Nirina Ramiadamaifa avy amin'ny antoko tiako Madagasikara larana faharoa. Mankasitraka anareo miralana naiky ny vahiny tamin'ity androany ity. Eny ary amarana ny fandarana ihany koa isika tsara ihany moa ny mpambatsiahy fa ity fandarana ity dia anatin'ilay tetika samy mahasaky izay vatsiny ny PNUD indrindra amin'izao fifidianana izao. Tompo klasy tongovavy ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.